Fidanane maso solon'ny maso. Eo amin'ny fiarahamonitsika malagasy raha vao maheno an'izany teny zany de tonga de hoe valifaty zany no atsaitsika. Valifaty, olona malifaty zany hoe maso solon'ny maso nify solon'ny nify aina solon'ny aina. Fa ao anaty baiboly ao mihitsy nefa ny tena loharano izy io. Ao anaty baiboly ao. Andao io vakintsika vetivety any amin'ny Levitikosy any Levitikosy fa 1:20 atomboka tsika amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Vakiko vetivety amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha misy maninona kosa dia anome aina solon'ny aina ianao, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, tanana solon'ny tanana, tongotra solon'ny tongotra, may solon'ny may, ratra solon'ny ratra, mivatra solon'ny mivatra. Zany teny zany no nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely ho didy amandalana hifampifehezany zanak'Israely eo amin'ny tontolom-piarahamoniny. De mety hitentsika hoe aka le Andriamanitra mihitsy ka zany no mampianatra mamaly faty raha izany. Tsy mampianatra mamaly faty Andriamanitra, fa Andriamanitra marina izy ary mitsara marina fotsiny ihany. De mamaly ny olona araka ny asany avy. Ka aina solon'ny aina, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe zay ataonao olona zany no avaly aminao koa. Zay le Andriamanitra mitsara marina. Fa raisin'i Jesosy Kristy koa io teny io. Raisin'i Jesosy Kristy fa misy zavatra novainy tao. Andaoke hoenontsika any amin'ny Matthieu 5 any. Vakintsika amin'ny 9:7 sy 7:30 manao an'izao hoe efa renareo ozy izy fa voalaza hoe ozy izy Jesosy maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izaho kosa ozy izy milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao. Fa nazovo no mamely tahamaina takolako ankavanana atolory azy koa ny anankiray. De mbola mitoy moa izay hoe raha ohatra ka misy te hiady aminao ozy izy ka te haka ny lambanao, te haka ny akanjonao ozy izy de omeo azy koa ny lambanao. Inona ny dikan'izany? Fa toy ny teny toy moa le fandrain'ny mpanany any kristiana sy mpanany any ten'Andriamanitra hoe tsy nenareo ranga le baiboly ranga fanipaka mihitsy ko ary lazaina fa zao de eto indray lazaina fa zao fanipaka mihitsy ranga le baiboly tsy mifanipaka le baiboly. Fa na ianao io raha mety mametra-panontaniana zany koa ange. Fa inona ary no heviny? Inona no antony? Ny antony ry havako isany de i Jesosy ihany no antony. Io Jesosy miteny io hoe efa renareo fa za kosa ozy izy milaza aminareo hoe aza manohitra an'izay manisy ratsy ianareo. Satria zao tsika sy anao raha mijery ny tenantsika manokana tsika zao, raha mijery ny tenantsika manokana tsika de mpanototsika, de mitombona amintsika mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary tsy misy afaka mizany teny zany eto ambany masoandro na ray aza. Fa samy mendrika ny ho faty sy tokony ho faty daholo. Fa ahoana? Fa za sy anao Jesosy nanaiky hisolo vonatsika. Le Andriamanitra marina mitsara marina ka aina solon'ny aina, tambon'ny ota sy ny fahalototsika sy ny mahampanota atsika ka mahatokony ho faty atsika. De Jesosy no nanaiky ho faty hisolo vonatsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ka efa netiko ozy izy, za ozy izy efa nitondra izay tokony ho nentinao. De enao koa aza mamaly ratsy ny ratsy tsony. Fa tiava amin'ny fahavalonareo ozy izy ary mivavaha an'izay manenjika anareo. De zay no antony ry havako isany. Zay no antony raha lasena bavy. Fa tsy mifanohitra akory le ten'Andriamanitra. Fa le Andriamanitra mitsara marina tany amin'ny testamenta taloha tamin'ny andron'ny zanak'Israely ihany no mbola mitsara marina sy fasaingy zao Jesosy no nanaiky hisolo vonatsika. Zany hoe raha ohatra ka maso tokony ho esorina tamintsika zany satria tsika nge le coupable, tsy tsika akory le victime fa itsika le coupable. Raha tokony ho esorina masotsika
dia jesosy no nanaiky analana maso ho atsika. Raha ohatra ka nify tokony esorina amintsika dia jesosy no nanaiky any esorana nify ho famonjena sy famelana atsika. Jesosy le nanaiky ho vaty ho asy ianao raha lasaina bavy. Zay no heviny. Dia matoky sy mino fa mitondra hafatra kely ho atsika zay ten'Andriamanitra androany zay ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Amen.